miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao vola, fananana, voninahitra, sexe. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Inona moa no tena mahatonga ny olona mitady vola, mifomaraina, miaro tory, miasa mafy mba hahazoana vola io? Inona mahatonga ny olona mividy an'izao karazan-javatra rehetrarehetra izao? Teo ananana daholo ity zavatra rehetrarehetra ity: kiraro, akanjo, fiara, trano. Inona mahatonga an'izany? Inona mahatonga ny olona tia hanana voninahitra, toerana, laza, manao izay fomba rehetrarehetra mihitsy ahazoana an'izany? Inona no mahatonga ny olona miazakazaka amin'ity karazana filana sy firaisana sy zavatra ranofo isan-karazany ity, mitady an'izany hety sy roa, mahavita mandainga miala amin'ny tokantrano mihitsy aza ny sasany mba hahazoana an'izany? Inona ny antony? Fahadalana ve? Tsia! Misy zavatra banga ao anatin'ny olombelona ao. Io fahabangana io dia fahabangana nentin'ny fahotana. Ary io zavatra banga io dia fiadanana, fiainana. Zay io banga io. Ary rehefa mijery ny tantaran'ny Adama sy Eva, tena nanana fiainana, niaina ry zareo, niadana izy, nilamina izy tao amin'ny saedena tao. Fa rehefa niditra ny fahotana, voaroka tao izy ireo, dia nanomboka potika teo izay le fiainana sy fiadanana, izay le fitsaharana izay. Dia lasa misy banga ny olombelona rehetra vokatry ny fisidiran'ny fahotana teto amin'ity zao tontolo izao ty. Ary dia mitady hamena ny banga io daholo tsika mianakavy. Be dia be ny olona no miazakazaka mamena ny banga io amin'ilay zavatra ny tany saina teo aloha teo. Fa move na feno ny banga tao anatin'ny olona tokoa ny vola. Lasa tena nanana fiadanana sy fiainana tokoa ve ny olona rehefa nanam-bola, nanana fitsaharana sécurité. Jerevy ireny olona manam-bola be ireny, firy ny garde du corps, ireny ny tena olona tsy en sécurité indrindra. Jerevy ireny olona manana toerana, jerevy ireny olona manana fananana be dia be ireny. Moa ve tena ampy? Fa tsy aveo aza toa mbola mitady te hanana mihoatra foana ihany, ary tsy mety afa-po mihitsy ny manana trano sy manana fitaovana sy fananka samihafa. Ary moa ve ny firaisana ranofo mahatonga ny olona ho afa-po tanteraka ka hanana fitsarana sy fiadanana? Vao maka izy andevoziny iny, lasa mitady an'iny tsy mijanona mihitsy. Tsia! Ary tena profon'ny Baiboly zany. Misy lao anatin'ny Baiboly eo izay antsoina hoe Solomon. Ananany daholo ireo zavatra efatra izay nambarako teo ireo. Ny harena sy ny fananana ve sy ny vola ve? Ambarana mihitsy izany any amin'ny boky Mpitoroteny 2:2, ozy manao hoe: nahazo ankizy lahy, ankizy vavy, nanana omby kely, nanana fananana be ozy izy, dia omby sy ondry amanosy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Niaro volafotsy sy volamena koa ao, ary fanaka tsara, fananany mpanjaka sy izay avy amin'ny tany samihafa. Nahazo mpiralahy sy mpirahavavy aho mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona, dia vady sy vady tsindrano betsaka. Nanana ny daholo ny kopy isotrondrano raha volamenako, ny vady, ny Solomon ny ka arivo isy. Raha atao hoe plaisir sexuel sy ny resaka firaisana ranofo sy filana ranofo zany, nanana mihoatra lavitra ny rehetra izy, satria nanana fahafahana nanao an'izany izy, fa nanana fahefana raha teo koa moa. Dia nefa dia izao, izany rehetrarehetra nananana izany, hatramin'ny fahaizana sy ny fahendrena, nahavita zavatra betsaka, fatadaza tamin'ny relation internationale izy tamin'izany fotoana izany. Fa ozy manao hoe zava-poana daholo izany rehetrarehetra izany. Toa tsy nahita fitsaharana izy, toa tsy nahita le fiadanana izy, toa tsy nahita le tena fiainana izy, ka nahatonga azy laza hoe zava-poana rangaha zany rehetrarehetra izany. Jerevana ny boky Mpitoroteny any amin'ny toko voalohany andinin'ny faharoa dia efa mahita an'izany, ary itrikitrihany mihitsy. Ozy manao hoe zava-poana dia zava-poana, hoy ny Mpitoroteny, zava-poana dia zava-poana. Eny zava-poana ny zavatra rehetra, indimy averina ry havana ny teny hoe zava-poana ao anatina fehezanteny iray fotsiny. Satria tia ny letika tsara anatin'ny sain'ny olona fa tena zava-poana. Ary matoa izy miteny hoe zava-poana dia zava-poana, dia satria faratapony amin'ny zava-poana mihitsy zany ny dikany. Ny zavatra rehetrarehetra mandalo tsy misy dikany daholo, vetivety dia lasa. Ny dikany teny hoe zava-poana moa amin'ny teny hebreo dia hoe hebel. Ary avy amin'io teny io no nahatongavan'ny teny anarana hoe Iabela. Iabela dia fantatsika le fiainana vetivety dia lasa, mandalo sy miserana ihany. Vapeur koa ny dikany hoe zava-poana io amin'ny teny hebreo.
ka nidikan'izany dia zavatra ohatran'ireny vapeur reny sokafo ny vilaninao a rehefa izy le mangotraka be iny dia le loka tsara be dia sokafo dia iny le vapeur iny miakatra iny zany tsara zany fofony zany ohatran'iny vetivety dia indray mandeha mifofoka ohatran'izay fotsiny dia zay ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy mahafeno ny banga ao anatin'ny fiainanao zany mihitsy rivotra misambodrivotra mitady an'ilay rivotra ao sisy dia io rivotra io ve ny amenonan'ny banga tsy mahafeno ny banga eo amin'ny fiainan'ny olona zany driavana ary zany no hitariana antsika androany tandremso miazakazaka ianao amin'ireo zavatra izay nitanysain'ireo mba ameno ilay banga ao anatinao fa ao amin'i Jesosy Kristy irery any satria rehefa jerevantsika ny tenin'ny Solomona dia ozy izy manao hoe rehefa reza ny rehetra zany dia izao ny farany teny zay ny namaranany azy zay ny farateniny Andriamanitra no atahorosy ary ny didiny tandremo fa izany no tokony ataon'ny olombelona rehetra izany hoe raha adika amin'ny fomba tsotra ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny zava-dehibe indrindra teo ambonin'ny tany ozy izy fa tsy ny fananana ireo zavatra rehetrarehetra zay zavatra mandalo sy miserana rehetrarehetra ireo zava-poana tolo ireo raha tena tianao natao hanana fiainana raha tena tianao ny tena hoe hanana fitsaharana dia tsisy afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy zany ny fiadanana ve izy ny andrina ny fiadanana izany no ambaran'ny bokin'ny Isaia azy izy ilay andrina ny fiadanana fiainana ve izy ilay ambaranao izao ny lalana sy fahamarinana maro fiainana raha tena tianana zany atao hoe fiainana zany no ka tena hoe te hiaina tokoa dia ao amin'i Jesosy Kristy misy ny secret an'izany ary raha ohatra koa anao ka tianana zany fitsarana zany dia ozy manao hoe ahita fitsarana ho an'ny fanahinao tokoa ianao fa eto ny zioka ka mianara amiko izy zany hoe manaraha androana dia te hitarika anao ary tena te hilaza aminao fa fitaka be vava ny fiazakazahana amin'ireo zavatra samihafa ireo azahoana fiainana fa ao amin'i Jesosy Kristy ihany ny tena misy ilay fahafam-po tadiavintsika ao aminy no misy ny banga tadiavinao io ao aminy no misy ny fahafenona ka raiso Jesosy Kristy ampidiro anatin'ny fiainanao izy fa rehefa tafiditra anatinao izy dia tafiditra anatinao ilay tena fiainana ao anatinao ilay tena fiadanana ao anatinao ilay tena fahafam-po sy fitsarana rehetra ka raha misy olona manam-pahaizana be nefa tsy mahalala an'i Jesosy Kristy dia mbola azo lazaina ho vendrana ihany izy raha misy olona manana karena be kanefa tsy manana an'i Jesosy Kristy dia io Jesosy Kristy ry adala sy fotsasaina zany no anambarany azy satria tsy manana an'i Jesosy Kristy tsy manana ilay fiainana mandrakizay ary raha misy olona manana toerana laza fatadaza mihitsy maneran-tany azy angambany nefa tsy mahafantatra azy ny lanitra satria tsy manana an'i Jesosy Kristy izy dia mampalahelo zany olona izany mampalahelo zany olona izany ary raha misy olona manana firaisana etsy sy eroa nefa tsy manana firaisana amin'i Jesosy Kristy dia tsy ahita ilay tena plaisir izy ary mbola ho andevozy no karazana firaisana etsy sy eroa io ihany hitady an'io etsy sy eroa foana ihany rehefa tena manana firaisana amin'i Jesosy Kristy ianao dia hanana ilay tena plaisir tadiavinao ahita ilay tena fitsarana sy fahafenona izay tena tadiavinao tokoa ianao anio ary riavana dia ite taonanao a raiso Jesosy Kristy zava-poana ny zavatra rehetra na tiatsika na tsy tiatsika mety isy olona manko hiteny aminay io tsy zava-poana ary pastera aminay misy valeur fa aminareo ilay izy ny zava-poana dia izany nefa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina toko 9 andininy 12 izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampaneky azy na tiatsika na tsy tiatsika dia efa nampanekena ho zava-poana ho mandalo ho miserana ho ndray mielina ihany ny zavatra rehetrarehetra ohatra hoe goutteau kely fotsiny amin'ilay zavatra banga be amin'ny fiainanao ilay izy dia goutteau izay vapeur manjavona koa rehefa avy eo tahaka izany ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty ka tsy ahita tena fitsarana ho an'ny fanahinao ianao raha mivoky amin'ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty ka miazakazaka hitady eto fa raha tena tianao ahita fitsarana ao amin'i Jesosy no misy azy androany ary riavana mivavaha dia mitenena fotsiny mivavaka izay ataonao hoe Jesosy mila anao a feno ny banga atao anatiko tianana firaisana aminao a ianao ny tena harenako ianao ny tiako ny toetra atao anatiko ato ianao ny tiako hanjaka atao anatin'ny foko atolory azy tanteraka ny fiainanao dia ho feno ianao afaka hiteny tahaka ny David ianao hoe Jehovah ny mpiandry aho tsy anany zava-mahaory aho je ne manquerai de rien tsisy manque tsisy banga ny fiainako satria manana an'Andriamanitra ary tena misy an'izany hoe voninahitra lehibe izany hoe manana an'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny hoe manana toerana ambony raha tsy manana an'i Jesosy Kristy ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana ny riavana ka tsao Jesosy Kristy ka
katsao ny anana ny fiainana mandrakizay fa azany zavatra eto amin'ity zao tontolo zay fa zavatra secondaire manaraka ho azy zany fa tsy izany no ameny mibanga amin'ny fiainanao tsy izany raha izany miazakazahanao diso hevitra ianao voafitaka ianao ary fitaka be ivava no ambadika ireo rehetrarehetra ireo fahampitehana fahaverezana mandrakizay koa fa ny fananana an' Jesosy Kristy irery ihany no antoka ho an'ny olona satria efa nambara amin'ny baiboly fa mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany no aharitra mandrakizay dia ianao aza amin'ity an'io tia raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ekeo izy anjaka siditra tanteraka ao anatinao andramo Jesosy dia ho hitanao ny fahamarinan'izany voalaza rehetra izany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amen.